Namoaka tsoan-kevitra entina anarenana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ny HFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena, ny vovonana maro-toanany maro sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana taorian'ny 3 andro fokonan-doha izay natao teny Mandriambelambohidratrimo. Teboka voalohany amin'izany ny fanatsarana ny politika am-panjakana eo amin'izay tontolon'ny fampianarana izay. Fa eo ihany koa ny fanatsarana ny rafitra izay misahana izany, hoy ny filohan'ny vovonana HFKF androany. Arak'izany teneninao zany dia izy rehetra na ny anarana fotsiny aza dia mila amboarina, satria ny anarana hoe ministera ny fanabeazam-pirenena dia izay ny tena izy saingy ny atao amin'izao fotoana izao fampianarana fotsiny zany no atao le taranja no ampianarinao, dia zay zany misy zavatra tokony hovana aloha zay. Ny faharoa ny fanabeazana zay ataona fampianarana dia tokony hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara, kolotsaina misy eto sy ny sotoavina misy eto, ary mifanaraka koa amin'ny soratra masina. Raha ataontsika hoe mifanaraka amin'ny faritra zany dia tokony hianatra momba ny lavanilina, mianatra momba n'izany ny any avaratra, mianatra momba ny kakao ny any avaratra, ny ao Ambatolampy mianatra momba ny aluminium. Dia reny zany tokony atao isaky ny faritra mihitsy ahafahan'le faritra mivelatra aingana sy mahazo antoka, satria izay ny sahaza anazy. Nanamafankilany ny jeneraly Misotro Ronono Désiré Ramakavelo sady mpanabe fa isan'ny mampitarazoka ny fampandrosoana eto Madagasikara ny fanaovan'ny fanjakana tsinitsinina ny sehatry ny fampianarana eto an-toerana. Ity farany izay nilaza fa mila ampitomboana ny fari-pahaizan'ny zaza malagasy, fa eo ihany koa ny tokony hanomezana fampiofanana matianina ireo mpampianatra sy mpanabe. Fa ny tena zava-dehibe hoe tsy maintsy masoana tao anatin'ity atrikasana atao ity dia hoe tsy maintsy olona ampiofanina ny olona ampita fahalalana, zany hoe ny mpampianatra, ary tsy maintsy jerevana ny momba azy ireo. Zay lafi ny fampiofanan'izay nisy ny zava-dehibe, tsy maintsy jerena ihany koa ny hoe inona no ahatonga azy isy rispo amin'ny fanaovany sy fanatanterahany azany, anisan'izany ny sehatra ataontsika hoe ny karama. Dia tsy maintsy olona manana ataontsika hoe mari-pahaizana araka ny tokony izy, fa tsy izay olona rehetrarehetra te hampianatra dia mampianatra. Raha misy ny zava-dehibe tena tokony masoana ary manana fanodina ampandroso firenena any misehatra ny fampianarana ny tsy maintsy masoana voalohany. Marina fa eo ny toekareny, eo ihany koa ny lafiny ara-pahasalamana sy ny sisa, fa ny fototra tsy maintsy haingana dia any amin'ny fampianarana. Ny dikan'izany raha tiantsika handroso Madagasikara dia tsy maintsy manova rafitsika, tsy maintsy manova fomba fijeritsika, ary dia tsy maintsy araka ny tokony ho izy. Ny farana androany teny Mandriambelambohidratrimo ny fampionana sy ny fikaonan-dohan'ny mpanabe malagasy. Namoaka fehi-kevitra lehibe izy ireo izay aroso amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana mahakasika izay fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara izay.